Mahaiza mifidy namana. Nisy mpinamana roa nanao voyage avy amin'ny tanàna iray nakany amin'ny tanàna hafa mba hanatanteraka ny asa nampanaovina azy roa. Taratara ny fahatongavan'izy roa teny amin'ny hôtely ary tena reraka tokoa ka tsy niandry ela fa natory avy hatrany. Rehefa nifoha izy roa ny ampitso dia very vola 100 € ny iray tamin'izy roa. Ka tsy nisalasala nanontany namany hoe hitanao ve ny 100 € taty amiko? Dia namaly ilay namany hoe eny, nifoha tamin'ny alina ka nampiasaiko ny vidianako zavatra ilay volanao. Namaly ilay tompom-bola hoe tsy maninona raha nampiasainao ny vola. Lasa namonjy ny asan'izy roa io maraina io, ary rehefa vita ny asan'izy roa dia niverina avy hatrany tany amin'ny hôtely. Teo dia nifanena tamin'ny olona mpanadio ny efitranon'ny hôtely ka niteny tamin'izy roa hoe rehefa nanadio ny efitranonareo roa aho dia nahita ity vola 100 € latsaka teo ambany fandriana. Dia gaga ilay namana very vola ka nanontany namany hoe tsy ianao ve niteny tamiko hoe nampiasanao ny vola 100 €? Dia namaly ilay namany hoe eny, saingy tsy nisy afa-tsy antsika roa ihany tao anefitra. Ka raha niteny taminao aho hoe tsy nalaiko ny vola dia nihitatra ny resaka teo amintsika ary mety nidiran'ny devoly mihitsy ka nanakorontana teo amintsika. Ka aleoko lavitra ny mandoa ilay vola 100 € toy izay ho simba ny finamanantsika noho ny vola. Lesona, safidio izay atao ho namana, satria ny tena namana dia manafina ny dilema, miaro ny namany ary mananatra azy. Ary ny namana dia mifampitantana aminao hatrany hatrany ary mampatsiahy anao ny fatahorana ny amin'ny fotoana rehetra. Aparitao betsaka ny video.